araba no atolotra antsika ny tokantrano any amin'ny takarivan'ny sabotsy ity ary manasa antsika ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra maha TV. Ny tontolo politika eo ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa eo anivon'izay tontolo politika izay ny zava-misy eny an-tsena eny ao anatin'ny fiatrehana ny fetindray no amin'ny rapitso ireo no isan'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity. Ny tontolo politika aloha no ankavantsika ny fampahalalam-baovao mbola nanamafy ny fahavononany amin'ny fandraisana anjara amin'ny ambaratonga mpifidianana rehetra eto amin'ny firenena ny avy amin'ny antoko PNJ Mazava. Ho an'ny fifidianana filoham-pirenena manokana dia isan'ny nasiany filohan'izany antoko izany teny manokana ny mahakasika ireo kandida telo isan'ny mahabe resaka ny maro amin'izao fotoana izao. Ity kandida ity ihany koa moa dia tsy izany fa Andriamatoa Sylvain Rabetsaroana dia isan'ny manana ny laharam-pahamehany ao anatin'izay tontolo ny fifidianana izay. Efa nametraka ny taratasy nametra-pialana amin'ny maha parlemantera CSTA ny kandida ao filoham-pirenena Sylvain Rabetsaroana avy amin'ny PNJ Mazava. Araka ny fanazavana dia telo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita no nametrahany izany ny herinandro lasa teo. Ny PNJ moa afaka teneniko anareo dia mpanara-dalàna izay ny andron'ilay daty rehetrarehetra zany amin'ilay fepetra raisina amin'ny fifidianana. Izy moa zany tokony amin'ny 24 jolay zao izy. Mbola hitantsika fa mbola tsy dia mazava loatra zany ilay izy. Mbola tsisy laza officiellement zao hoe manomboka ilay filatsina. Fa fahavory zay amin'ny province any amin'ny région any efa misy lehibe tsy mitrahatra mihitsy. Naveta zany dia nametraka fialana. Andrarany zareo mandinika an'izy dia matefa normalement tokony efa nalefany amin'ny CES ilay izy fa raha tsy tanteraka izay dia alefako any double izany. Ho an'ny fifidianana filoham-pirenena trany anisan'ny takin'ny PNJ tokony isian'ny fieritreretana ny fandavan-tena ary ny fahitsiana ho an'ny kandida telo izay takin'ny sehatresam-pirenena ny FFM ary ny CSC sy ny mpitandro filaminana ny fisitahany. Mbola sosikevitra naroson'ny filohan'ny tetezamita ny fantanterahana ny fifidianana solombavambahoaka mialoha ho an'ny PNJ Mazava dia nilaza fa avonina ny hiatrika ny ambaratonga mpifidianana rehetra izy ireo. Mikasika ny fifidianana solombavambahoaka manokana dia anana ny kandida amin'ny farim-padidina 2020 manerana nosy ny PNJ Mazava sy ny antoko miaradi aminy. Ho an'ny eo anivon'ny boriboritany fahadimy manokana dia ny filoha nasionaly ny antoko Andriamatoa Raha Jean Désiré no hitarika ny lisitry ny PNJ Mazava amin'ny fifidianana. Ny boriboritany fahadimy moa zany dia isy kandida zany ho solombavambahoaka. Eto Antananarivo renivohitra zany misy efatra eo zany boriboritany misy kandida. Ny boriboritany roa hafa moa zany dia misy fiarah-miasa amina antoko hafa zany fa eto amin'ny boriboritany fahadimy zany dia manolotra ny PNJ Mazava dia ny tenako président national zany no mitarika an'izay lisitra eto amin'ny boriboritany fahadimy izay. Ny zavatra ataontsika androany eto zany dia fangataham-pitahiana izany hoe fanompoam-pivavahana miampy fideranan'Andriamanitra, fangataham-pitahiana mba ahafahantsika miatrika an'izao fifidianana izay hatrehana izao. Androany moa no nandray ny tsodrany ny kandida ho solombavambahoaka mitondra ny lokon'ny PNJ Mazava ao amin'ny boriboritany fahadimy. Mialohan'ny ametrahany ny taratasy filatsahako vidiny izay ho totsaintsy ho ela dia nisy indrindra ihany koa ny fitaovavahana fangataham-pitahiana na raha naseho an-tsehatra ny tanterahana tetsy amin'ny 15 maitso na 8 androany.